ny ao an-tranonao indray izahay eto amin'ny fandarana manokana ato anatin'ny fitalavitra ny tiantivio mitsilahady alady manolotra ny arabavy teny firaretsy tompirasy tompivary dia ampitiavana manasananao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farandray manana ora iray sika ato anatin'ity fandarana ity ahitafatafana amin'ny vahintsika amin'ity an'ity araka ny famataranantsika atao anatin'ny andro maromaro izay dia fidim-panentana mpitily ny Madagasikara miaraka amintsika sy vahiny ato anatin'ity fandarana manokana ity ka dia miarabanao fidim-panentana mpitily Madagasikara tonga indray ato anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny fitalavitra ny TNTV. Miarabanao namana mpanao gazety dia miraba nareo ihany koa ampanaraka tsy tapaka ity fandarana manokana eto amin'ity fahitalavitra ity fidim-panentana mpitily Madagasikara. Tompoko fidim-panentana mpitily Madagasikara marana efa tsisy viana amin'ny any an-trano intsony izany raha mbola manerana Madagasikara mihitsy nakamo sura amin'izay zavatra izay mihitsy ny akony ho anay teto andrenivohitra manokana fotsiny aloha tamin'ny andron'ny corona nahitananao farany sy nahenonany faminanianao farany sy ny manetananao farany naninona ianao tsy hita mihitsy tao anatin'izay fotoana 5 taona izay izao indray ianao miverina aminay misy antony manokana ve ny fiverenanao tafatafan'ny mpijerentsika ny trano any ny zavatra nomanina ve avy any lavilavitra fa kaikaiky tsy haiko intsony taiza ianao ny tsy hita dia inona ny antony inona ny vaovao entinao amin'indray. Makasitraka anao namana mpanao gazety tsara be ilay fipetraky ny fanontanianao dia mitodika avy hatrany any amin'ny mpijerentsika amaliko an'izay fanontaniana izay fidim-panentana mpitily Madagasikara amin'izay hoe mpitily Madagasikara azy izay dia misy responsabilité manokanao izany hoe misy andraikitra manokana zany amin'izay anarana hoe fidim-panentana mpitily Madagasikara izay dia fidim-panentana mpitily Madagasikara tsy mandeha fotsiny tsy mandehandeha ho azy zany hoe miteny fidim-panentana mpitily Madagasikara dia miteny foana fa misy baiko arahany fidim-panentana mpitily Madagasikara namana mpanao gazety dia mety ametraka fanontaniana nareo any an-trano any na ianao koa ngamba mety ametraka fanontaniana baiko avay zary zany ilay arahany fidim-panentana mpitily Madagasikara dia valiko avy hatrany le fanontaniana any anatin'ny sainareo any ripiaino sy namana mpanao gazety fidim-panentana mpitily Madagasikara dia misy fanahy mibaiko azy hoe amin'ny fotoana toy izao ianao dia tsy maintsy miteny zao avy no ambaranao dia zao no resahanao dia rehefa tapitra izay fotoana izay dia tsy tenao dia misy fanoarana izay ataon'ny olona hoe vetivety hitanareo vetivety tsy hitanareo dia fidim-panentana mpitily Madagasikara ohatrany toy izany mihitsy raizavina vetivety hita dia vetivety tsy hita dia araka ny fanamariana nampidiriny namana mpanao gazety teo fa tamin'ny vanim-potoana nisy ny corona tao anatin'ny vanim-potoana nampavaivay mihitsy ny corona fidim-panentana mpitily Madagasikara no miteny sy nanambara izay nambarany tamin'izany matoky fa ho ampatsiahivinao kely izay nambara tamin'izany fotoana izany rehefa avy eo dia tao aorianan'izay dia nisy an'ity CD ty navoaka ny fidim-panentana mpitily Madagasikara dia ity CD ty dia fahitana sy teny nanomboka hatramin'ny taona 20 ka hatramin'ny taona 70. Ao anatin'izay eo anelanelan'ireo zany hoe hatramin'ny taona 20 ka hatramin'ny 70 dia misy tapatapana nilazanao azy teo moa zay hoe faminaniana fa ho an'ny fidim-panentana mpitily Madagasikara kosa izy dia hoe fahitana sy teny manambara no avy rehefa vakina ary ato anatin'ity dia milaza mihitsy hoe fidim-panentana mpitily Madagasikara dia mahafantatra no avy sy ny ho tonga samy amin'ny fotoany dia nanambara ny fanahy tamin'izany fotoana izany hoe manomboka amin'izao vanim-potoana ny coronavirus zao misy mpanao gazety moa tamin'izay fotoana izay nametraka fanontaniana ihany makasika an'ilay hoe afrina ny elan'ny coronavirus hatramin'ny noviana dia nanambara fidim-panentana mpitily Madagasikara azony rehetra jereny zany fanambarany zany tamin'izany fotoana izany tamin'ny coronavirus mbola nafana tsara hoe telotaona amin'ny fahatelotaonany dia hiala tsikelikely coronavirus hiala tsikelikely coronavirus fa tsy ho foana dia miara-mahita kosa tsika rehetrarehetra fa miala tsikelikely coronavirus teo amin'ny fahatelotaonany miara-miaiky an'izay tsika rehetrarehetra
de napahitandray napahitana sy nampilazana ndray fidi-panentana am'teny Madagasikara rehefa namoaka n'ity CD ty hoe tsy nazavaina tena mahitsy izy tamin'izany fotoana zany fa nampafantarina kosa hoe ny fitondrana mialatsiny ara sy mara miresaka kely an'izay a ny fitondrana zay misy hoetiny président Andry Nirina Rajoelina de nambara tamin'izany fotoana zany hoe manomboka eo amin'ny taona 2020 de hatramin'ny taona 2020 zay ny fisehoana iseho ao zany hoe ny tantara ny fitondrana eto Madagasikara hatramin'ny taona manomboka amin'izao taona itenenana izao de hatramin'ny taona 2020 no mifarana atao anaty CD ato zany mpiaino atao anaty CD ato zany a zay mbola tsy nahita n'ity CD ty de mijereva f'ity CD ty de nivoaka tamin'ny taona 2020 atao anaty CD ato zany de ny fidi-panentana mpitily Madagasikara hatram'izay mihitsy fidi-panentana mpitily Madagasikara de hoe rehefa mamoaka fahitana azy teny avy amin'ny fanahy tahaka izay izy a de tsy mipotra izy indrindra moa eto Antananarivo fa tonga de lasa miletika any am'izay misy azy any a de tsy miverina miteny eo indray izy raha tsy tanteraka iny zany hoe rehefa tanteraka lay fahitana sy teny zay nambara de zay ndray fidi-panentana mpitely Madagasikara vao miverina miteny ndray ary zay le baiko ny fanahy zay de nanambara zany fidi-panentana mpitely Madagasikara tato anaty amin'ity CD ty hatramin'ny taona 2020 io aloha ny zavatra misy eto Madagasikara tapitra ny taona 2020 de misy histoire vaovao tonga ny taona 2020 aloha de tapitra io tantara eto Madagasikara io ny fitondrana eto zany de aoriana manomboka amin'ny 2020 makany indray a de isy histoire vaovao indray de am'izao fotoana zao zany fidi-panentana mpitely Madagasikara anambara histoire vaovao indray izay no mahatonga anazy hoe miverina miseho sy miteny indray eto Antananarivo fa baikona fanahy zany ary efa hatramin'izay mihitsy fidi-panentana mpitely Madagasikara no efa hoe ohatrany hoe olona mpitady famantarana zany sabe zany le ahitananao inona indray no tenen'ny fidi-panentana mpitely Madagasikara ty de laza inona ho avy eo tsika rehefa avy eo fa ny tiako zany hoe hoentina mitinana n'lay valim-panontaniana teo mba ho concret ho bien clair tsara ny amin'ny olona lay valim-panontaniana ary mba izy sy tonga de hoe ho raisin'ny olona zany hoe aive zany le izy de hoe fidi-panentana mpitely Madagasikara zany a araky ny fanambaram-panao gazety moa fa tsy hoe vaovao fa ampahafantarina ihany ianareo zay tsy mahalala ny anaty tokantrano fa fidi-panentana mpitely Madagasikara dia mpikaroka sy mpandinika lalina mpivavaka amin'ny fanahy amin'ny fanahy tahaka ny fanaon'ireo patriarka sy fahita ary mpaminany taloha nianatra sy nandalina arim-panahy samihafa nanao expérience mystique sy pratique physique namadika ny esprit subjectif ho objectif maître d'art-panahy guide spirituel la coach de vie de am'izao fotoana izao aloha de efa tonga de efa ambarako ihany zay a fa mampiasa sy mizara sady mampianatra ihany koa ireo vokatry ny fikarohana sy ny expérience zay nataoko a de ampafantariny zany ary ampatsiahivo ny mpiaino namana mpanao gazety a mba ho fantatrareo zay tsy malala de efa maromaro ihany zany a reo atao hoe fahitana sy teny ny olona zay ny olona moa zany tamin'izany fotoana zany hoe faminaniana nambara ny fidi-panentana mpitely Madagasikara ary atreto a ry mpiaino a de tsisy na iray aza tamin'ireny a tsy tanteraka ho an'izay mitodika zay manao jeritodika kely rehetra mba matsiaro zany hoe inavy a ny fahitana sy teny efa hita sy nambarany zany fidi-panentana mpitely Madagasikara zany a de afaka manam-pirofo fa tanteraka avokoa aloha hatreto a na de maro aza ny olona zay tsy mino naniratsira ary tena nanao tsinotsinona mihitsy ny fahitana sy teny zay nambarany fidi-panentana mpitely Madagasikara hatramin'izay kanefa na ninona le izy na tsy ninona tanteraka foana izy aloha hatreto ary mbola izao zava misy eto Madagasikara am'izao taona 2020 zao eo amin'ny resaka fitondram-panjakana moa zany ny fandehan'ny fizotra raha-pirenentsika moa zany de hoe zay mbola tsy nahita zay voarakitra ato anatin'ity CD ty de mandehana mijery fa voatantara ato hoe hatramin'ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 de am'izao fotoana zao a tonga ny taona 2020
tanteraka zany lay mifahitana sy teninambarato dia miverina mitendray eto Antananarivo fedimpanentana mpitely Madagasikara fa misy fahitana sy teny vaovao indray ho ambara amitsika eto Antananarivo zay capitale de Madagasikara. Namana mpanao gazety. Niary tompoko makasitraka anao tondra an'izay valim-panontaniana izay fa rehefa resaka raharaham-pirenena ihany ianao dia tianay hoeno nataoko hoe fa nisan'ny faminaniana sy ny zavatra nambaranao ihany arany teo hoe hatramin'ny 5 ny fifaranan'le fitondran'ny mpitondra teo aloha dia manahoana ny hevitrao mahakasika ny toetra raha misy amin'ny firenena mahakasika amin'izao iainantsika izao dia misy sosokevitra ve afaka hoentinao amin'ny fidimpanentana mpitily Madagasikara fidimpanentana mpitely Madagasikara aloha repijery sy mpiaino namana mpanao gazety dia tsy manana hevitra tsy manana hevitra raha ifidimpanentana mpitely Madagasikara tsy manana hevitra fa kosa ny fanahy zay teny sy napahita fahitana sy teny ny fidimpanentana mpitely Madagasikara hatramin'izay kosa ry mpiaino dia mahalala ny hoavy, mahalala ny miafina, mahalala ny zava-misy rehetra dia fidimpanentana mpitely Madagasikara zany eto raha iteny zany amaly an'izay fanontanianao zay hoe manahoana ny fahitanao ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, amin'izao fiovan'ny fitondrana izao dia nahoana indray zany ny hoavin'ny Madagasikara satria amin'izao fotoana izao betsaka ny olona indrindra ireo zay mitolona tsy ratsy le hoe mitolona fa mbola misy horesantsika kely makasika an'izay rehefa avy eo dia ny zavatra rehetra arak'ilay efa voalaza tao anatin'io CD io ny hoavy hatramin'ny hoavy sy izy eto Madagasikara sy amin'ny isam-batan'olona dia efa napahitana sy nampahafantarina ny fidimpanentana mpitely Madagasikara teny meloa avokoa tamin'ny fahitana sy teny rehefa nanao an'ilay fomba fivavaka mivavaka amin'ny fanahy tahaka ny fanaon'ireo patriarka sy pahita ary mpaminany taloha fidimpanentana mpitely Madagasikara reo patriarka sy pahita ary mpaminany taloha rehefa manao an'ilay fomba fivavaka mivavaka amin'ny fanahy dia mahita fahitana sy mandre-teny mampafantatra azy ny tsy hitan'ny maso tsy reniny sofina ary tsy tsapan'ny tenantsika olombelona zany hoe ny tsy hita sy ny mbola tsy misy no hita sy fantatra izy ireo dia tahaka izany ihany koa zany fidimpanentana mpitely Madagasikara dia raha ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zany araka le fanambara teo hoe mbola tsy tonga dia efa nampahafantarina fanahy fidimpanentana mpitely Madagasikara ary efa nampilazaina denimeloa ato anatin'ity CD ty efa nampilazaina denimeloa dia efa voalaza ato dia efa fantatry fidimpanentana mpitely Madagasikara zany hoe zao no zavatra isy eto amin'ity Madagasikara ity sy ny hoavin'ity Madagasikara ity dia ny tiako hisarihana fotsiny ry mpiaino ny sainareo any anatin'ny tokantrano any dia zao hoe voalohany indrindra aloha ny akamaroan'ny olombelona eto ambonin'ny tany dia efa samy manana n'ilay foto-keviny manana n'ilay foto-kevitra hoe nenay zao nenareo zao hoe dia samy mitsitokotoko amin'izay foto-kevitra zay ny olona fa ny tiako hisarihana ny sainareo anatin'ny tokantrano any dia hoe fantaro ny zavatra rehetra misy teny voasoratra an'izany ao anaty baiboly ao Tesalonianina voalohany 5:20 fantaro ny zavatra rehetra dia azo mafy zay tsara dia hatramin'izay maro ny olona mbola ataoko hoe tsy miaino naniratsira ny fahitana sy teny zay nambara an'izany fidimpanentana mpitely Madagasikara izany fa manomboka amin'izao kosa ry mpiaino dia manentana sy mampiresika anareo hoe efa maro ihany zay fahitana sy teny napahitana sy nampilazaina ny fidimpanentana mpitely Madagasikara izay na ninony olona na tsy ninony olona fa tanteraka arabaky teny dia amin'izao indray manambara fahitana sy teny
hoaviny Madagasikara sy ny hoaviny sambatan'olona ndray fidimpanentana ampiteny Madagasikara de za tsy teny eto mialatsiny za tsy teny eto satria raha iteny eto de tena ambarako aminareo amin'ny teny tsotra fo metsy mazava fa mety rapitsy de efa tongavan'zay miala tsiny piaino mety rapitsy de efa ho tongavan'zay ho tonga any amiko any miaraka ino ka ataonao ty ho lazainao satria zay foana tsina natao fidimpanentana ampiteny Madagasikara ny hatramin'izay misy tonga de efa tsidikely ihany fa misy fahalalana sy finoana ary fahaizana nafenina tamin'ny sarababem-bahoaka tokony nampafantarina sy nampianarina hatramin'izay fa tsy nampafantarina sy tsy nampianarina ary tena norarana mihitsy zay nampafantatra sy nampianatra hoe tsy azo ampafantarina sy tsy azo ampianarina ireo fa lazaina fa hoe dénigrement sy diffamation de manakorotana saim-bahoaka ny fampafantarana sy ny fampianarana azy de tahaka izay ihany koa zany hoe ny hoaviny ty Madagasikara ity sy ny sambatan'olona raha ho lazaiko eto ny fahitana sy teny rehetra hitako de ho lazaina fa fanakorotana saim-bahoaka le miteniteny foana iny efa betsaka no miteny sy manao an'izany hoe miteniteny foana io hoe zavatra rediredina dalany ani hoe tsy marina zay lazainy io hoe ny sasany miteny hoe ny fahatrano no manosika azy anao anio hoe betsaka efa tsy mataitra ny fidimpanentana teny eto ary zany ianao le avoakanao CD indray zany sa avoakanao aiza indray zany ny afanao miteny sy mizaran'izay ny tena marina na manampanao gazety zany tamin'izao fotoana izao de efa betsaka mantsy ato anatin'ity CD ty no efa voalaza zany makasika ny hoe ty ny voarakitra ato anatin'ity CD ty de fahitana sy teny hoavy sy isy eto amin'ny Madagasikara sy maneran-tany rehetra mihitsy akasika ny fiain'ny olona rehetra mihitsy hatramin'ny taona 2024 de mila mijery an'ity zany de nytiako atongavana zany hoe za tsy teny tsony eto hoe zao no avina zao no isy ho any any anatin'ny tokantrano any fa zay mbola tsy tanteraka fa zao aloha zany hoe ny hatramin'ny taona 2024 voalaza ato aloha zany zao hoe hatramin'ny taona 2024 ny faretan'ny tantara eto Madagasikara io ny fitondram-panjakana zany fa tsy ho tapitra ny tsy atapitra ny régime izy raha zay ny fomba ilazana azy de efa voalaza ato zany voateny ato zany de tanteraka zany le taona 2024 ka raha tanteraka le taona 2024 proof soamantarana koa zany zay fa mbola ho tanteraka ny manaraka ary ny lasa talohan'izay na manampanao gazety sy ianareo mijery any anatin'ny tokantrano ne ka tsy nisy tsy tanteraka na de maro aza ny naniratsira sy tsy nino de eto zany tsy amerina itentsony hoe zao no avina zao no isy fa ny teneniko fotsiny aminareo any anatin'ny tokantrano ihany de hoe ry olombelona ry vahoaka malagasy aza mana tena sy metehatra na amin'iza ho mpanampy sy ho mpamonjy anao fa ianao de anao rery ihany no afaka manampy sy mamonjy ny tenanao fa zay rehetrarehetra eninao sy antenainao ary everinao ho mpanampy sy ho mpamonjy anao akoatranao de zao ny afatrambarako aminao fa amin'ny vanimpotoana tena hoe ilanao ny fanampiny ilanao ny famonjeny de ho tediavinao izy fa tsy ho hita ho atsoinao izy fa tsy ho tonga ho atsoinao izy fa tsy hamaly ho andrasanao izy fa tsy ho tonga izy ary tena hiala aminao tanteraka mihitsy aza zay nametrahanao ny fanantenana sy ny finoanao ho mpanampy sy ho mpamonjy anao akoatranao de ny tiako ambara aminareo fotsiny zany ry mpiainana anatin'ny tokantrano de hoe manomboka amin'ity taona 2024 ty de raisoa-tanana ny fiainanao raisoa-tanana ny fiainanao ianao ihany ianao rery ihany no itokiso sy ametrao ny fanantenanao ho mpanampy sy ho mpamonjy anao fa aiza metehatra amin'izana mihitsy nizaniza zany zay olombelololon-kafa zany na manampanao gazety akoatranao hatramizay tsy anononao hoe iza na izy fa zay nametrahanao ny fanantenana sy ny fitokisanao hatramizay ka hatramizao ho mpanampy sy ho mpamonjy anao
de sory aminy ny fatokisana sy ny fanantenanao mpanampy sy mpamonjy anao fa avereny ao aminao de ianao mihitsy ianao en personne tsy misy mpanampiny no raiso tanana ny fiainanao de fantaro zay tena tokony ataonao samy amin'ny fotoany ahafahanao manampy ny tenanao ahafahanao mamonjy amin'ny tenanao fa tsy misy naiza afaka ny anampy sy amonjy anao akoatranao na manampanao gazety. Eny tompoko eny foana hoe mampianatra ihany koa ianao de tiako hoe ianao ny anambarany fahaizanao satria matetika mantsy rehefa mpampianatra zay mila olona efa tena manaraka ny fenitra ahafahany mampianatra de ampitany an'ilay fahalalana izay de aloha ararotina hoe rehefa eto ianao de ianao manambarany dingana rehetrarehetra resaka diplôma inona aby ny ambaratonga ampianarana efa nataonao inona ihany koa no tena hoe ampianarinao zay mampianatra le faminaniana ve ianao satria za zao hoe tehiteny mba finanikely matetika mantsy ny olona rehefa manana olana matetika ndraindray de te alalany ho avy tsy voatery hoe mila manana olana ihany koa fa rehefa aveo iny mbola mapetrakintsika fanontaniana hafa ianao sy ny fanahy ao aminao fa eo amin'le sehatra ny fampianarana aloha tiako idirana kely satria mandeha ihany ny fotoanasika toy ihany lay afatra somary spécial raha zay ny fomba ilazako azy nambarako teo zany le hoe aza metehatra sy aza miakina namin'izana amin'iza akoatranao fa raha iso tanana ny fiainanao de natsidika ao zay le hoe mampianatra fidim-panentana mpitelo Madagasikara de nanontany koa ianao teo makasika ny hoe dingana ny jorana ohatrany hoe karazana parcours mihitsy ve zany le tianao ampahafantarina de voalohany aloha raha somary itodiako kely ny andohany zany fidim-panentana mpitelo Madagasikara izany de nanomboka tamin'ny taona 2024 tany de lasa ataoko hoe lasa mpivavaka zany zao ny fomba ilazako anazy fa raha somary tena aleo mihitsy aleo somary asina tantara kely iverina ny amin'ny adamaseva mihitsy aloha tsika ripiaino mba ahafahanareo zany mamatatra tokoa sy malala mba hoe itsinakena tsy fantatra anarana ianareo ary ihany koa tsy atsapy amin'ny asa tsy azo boboka fa hitanareo fidim-panentana mpitelo Madagasikara mbola tsy boboka mialatsiny aloha fa mbola ao tsara zay le izy mba tsy atsapy amin'ny azo tsy fantatra ianareo de aleo asiko fampafantarana kely mihitsy aloha hoe iza marina izany fidim-panentana mpitelo Madagasikara izany taiza ary avaiza de inonavy no misy any aminy de ahoana ny fomba nazahoany azy voalohany indrindra aloha zany raha ny andohany zany fidim-panentana mpitelo Madagasikara izany nivoaka avy eo amin'ny fianakaviana dia tena hoe mialatsiny fa tena hoe olona antra ary tena hoe sahirana nivoaka avy amin'ny fianakaviana tena nahantra sy sahirana izany fidim-panentana mpitelo Madagasikara izany de mbola kely mihitsy zany ny fidim-panentana mpitelo Madagasikara de efa azo lazaina arak'le fitenin'ny olona hoe sady mafiady no niady mafy mba ho velona mafiady sy niady mafy mba ho velona tena niaina mihitsy tamin'ilay fitenin'ny manampaizana azy hoe niaina tamin'ilay atao hoe mode survie mihitsy zany fidim-panentana mpitelo Madagasikara izany de anankiroa ny tena hoe faniriana sy etaeta tena lehibe tao amiko nanomboka hatramin'ny fahazazako de ny voalohany de ny hoe mba ho lasa ho afaka amin'ny voalohany de ny hoe mba ho afaka amin'ny fahatrana tanteraka sy ho lasa mpanan-karena manam-bola be avidy zay tiana ho vidiana azo zay tiana ho azo tena ohatrandreny efa mpanan-karena be sy mpanam-bola be jerefa misy ny olona mpanan-karena be sy mpanam-bola be de tena hoe ianao zany mijerenireny ianao tamin'izany fotoana zany de tena hoe nanana fanirina sy etaeta hoe tena zarangamba teo afaka tanteraka am'izao fahatrana zao zarangamba teo lasa mpanan-karena sy olona manam-bola be takan'ireto olona efa mpanan-karena sy manam-bola be mahavidy zay tiano vidiana mahazo zay tiano ho azo reto zay aloha zany ny
faniriko lehibe indrindra voalohany am'izany fotoana zany satria tena mafy le hoe mahantsy sa hoe ahoana aminao ianao ngamba mba tsy nandalo zany fatrana zany fa zay tena hoe tena mafy. De ny faniriana sy ny etaetako lehibe faharoa manaraka an'izay satria zay fony fahakely mbola kely de efa mba hoentin'ny ry mamanay mba mandeha miditra makany am-piangonana ihany zany tam'izany fotoana zany de tam'izany fotoana zany le mitory sy mampianatra foana ry mpitondra fivavahana tam'izany fotoana zany tsy anonona hoe taiza fa ry mpitondra fivavahana hoe misy ny afo be ozy izy le pira zay de ianao zany mbola to hoe mbola tanora saina anao tam'izany fotoana zany de le fomba fitoriny le mpitory-teny makasika an'le afo be tena matahotra ianao de hoe za ve ty efa sady efa mahantra be ty avy de mbola overany amin'ny afo be koa avy zany de mba mitorina izy avy misy ndray natao hoe paradisa fiainana sambatra sy mahafinaritra azy raha mba afaka am'izao sady hoe mba afaka amin'ny fahatrana zany lasa mpanan-karena manam-bola be mavidy zay tiana hovidiana sy ny sisa de mba sady tonga any paradisa koa fa tsy verany amin'ny afo be reo zany ny tena hoe fanirina anakiroa lehibe indrindra tao aminatin'ny fidi-panentana mpitely Madagasikara tamin'ny fahazazany hoe afaka tanteraka amin'ny fahatrana lasa mpanan-karena manam-bola be mavidy zay tiana hovidiana eto ambonin'ny tany manana zay tiana ho ananana tahaka ny mpanan-karena rehetrarehetra de faharoa mba tsy verany amin'ny afo be fa mba tonga ny paradisa. De tateorina moa misy miteny hoe tsy miaraka zany faniriana ao zany tsy miaraka de ahoara moa misy mihitsy ao anatin'ny Facebook ko misy olona mandefa commentaire zany hoe tsy miaraka ny vola sy ny fanahy ozy izy za aloha tsy mametsiny azy am'zay satria zay no fetra sy fatran'ny fahalalana sy ny finoana ary ny fahaizana ananany fa ny fidi-panentana mpitely Madagasikara kosa am'izao fotoana zao efa mihoatra n'izany zany hoe efa midepasy an'izany fahalalana sy finoana ary fahaizana ananany zany ny fahalalana sy ny finoana ary ny fahaizana ananany fidi-panentana mpitely Madagasikara de nangeta de zay zany aloha le fanirina sy etaeta tam'izany fotoana zany de namatatra indray hoe ahoana zany no ataoko de ahoana ny fomba avitako zay tokony atao mba hatanteraka n'izany faniriko izany de nandeha teny ny fotoana nandeha teny ny volana mbola niady mafy any teo amin'ny fiainana fa mbola tsy nety tena ho lasa mpanan-karena sy nanam-bola be mihitsy aloha fa nanomboka teo amin'ny taona 7 teo amin'izay lasa mpivavaka tamin'ireny atao hoe fiangonana zandriny reny de tao nisy fiovana mihitsy ndray tao anatiko tao satria lasa mba nazotona maky sy nandinika baiboly mba nazoto fa tari amin'le fiangonanay tam'izany fotoana zany mba mitondra baiboly any ianao fa indra mandeha isan-kerinandro de avy eo apetraka any le baiboly zany hoe tsy na de favavaka raha zany tam'izany fotoana zany tsy de mbola nazotona namaky baiboly fa rehefa tao am'izay le fiangonana zandriny zay lasa nazotona maky baiboly de nahita teny fikasana be dehibe tao anatin'le baiboly am'izay hoe tena ato anatin'ity baiboly tika tena hoe tena afaky ny atanteraka le faniriko rehetra sady afaky ny lasa mpanan-karena manam-bola be afidy zay tiako azo elaiko no hoany paradisa koa tena ty ato anatin'ity baiboly ty ny vahaolana ozy izy tam'izany fotoana zany de rehefa izay aranisy de nametraka fantarina am'izay ndray tao anatin'le baiboly hoe ahoana raha zany no atanteraka n'ireo hoe reo teny fikasan'ireo satria tena be dehibe ny teny fikasana anaty baiboly mampanan-karena tena hoe zao olana misy zao zany mampivaho azy ny olana masitra tsy miodiny aretina mahatanteraka ny fikasana sy ny fanirana rehetra ary mahalasany amin'ny fiainana mandrakizay moa ny lazan'ny baiboly azy raha ny dika teny le nivakiko tateorina fa le dika teny taloha hoe paradisa fa le tateorina hoe fiainana mandrakizay de navalony baiboly anaty am'izany fotoana zany de hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de anapo anao ny zavatra rehetra de ny fahalalako sy ny finoko ary ny fahaizako metiko nanatanteraka n'izay le hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana zay tam'izany fotoana zany de anapo any zavatra rehetra de hoe ahoana ary zany de misy teny voasoratra anaty baiboly hoe ilaza ny vadinao kamboty fa za no iay azy
de nilozanao koa lozako tena arabaky teny mihitsy lozako zay de zay mino azy zao natiko fa 12 de 14 zay mino azy de ny asa taoko nataony koa ny zay teo miaramila ny Kristy moa le voasoratra ao a de tsy mamingo tena am'raha fanao zao tontolo zao de tena hoe mitaterahako arabaky teny mihitsy zany rehetrarehetra izany satria zay no fetra sy fatran'ny fahalalana sy ny finoana ary fahaizana nanako tamin'izany fotoana zany hoe mikatsaka alohan'ny fanjakan'Andriamanitra moa zany le voasoratra ao de hoe tonga de hoe madedina velako daholo zay mino ahy de andao anaraka anahy manao ny asa de nanomboka teo am'izay taona 1970 taona 2020 lasa mpitoro teny sy mpanentana tena nafana fo be tao am-piangonana sy teny akalamanjana ary tamin'ny faritra samihafa teto Madagasikara de tamin'izany fotoana zany am'izay aho zany natoko sy nino aho hoe ho tanteraka amiko avokoa am'izay reo tenyreo zao ny famantarana anaraka zay mino ametratanana marary izy amoka de androka de voly amin'ny anarako sy ny sisa tsy ananjava maory izy fa ny zavatra nisany efa ripiay no sy rinamana mpanao gazety tsy tanteraka tamiko le tantara tsy tanteraka le teny fa nananako tray azy ny lasa ritry satria ny antony nilozako ny asako tamin'izany fotoana zany lozako ny asako lozako ny vady aman-janako navelako teo ny asa fanaoko isan'andro navelako lasa nandeha nitoroteny nandeha lasa nanao mpanentana manerana ny Madagasikara teny tantalana teny de nanafana foga mihitsy aho zany raha misy marary ny vady amanentana misy le olona le mintsitremitra sy ny sisa reny tsy miambamba fa avy tonga de mametra tanana mivavaka eo manao sisa sy ny sisa fa tsy tanteraka arabaky teny le izy tsy tanteraka le teny fikasana tena verina lasa nahantra ndray ara de ozy izy aho hoe tsy marina ve zany le teny voasoratra to anatin'ity baiboly ty sa hoe ahoany fa maninona no efa nataoko daholo arak'izay fahalalana sy finoana ary fahaizana nananako nolay le teny voasoratra to nefa naninona ny tsy tanteraka le teny de teo zany rehefa laniny teo ampelantanako tsy nanana fahafahana tsony netiko nandehanaka tsy nandehanakaroa de voatery any verina teo amin'ny vady aman-janako indray mipetraka tao an-trano tao nandritra ny 3 volana mipetraka tao an-trano tao nandritra ny 3 volana de tao an-trano tao mipetraka tao nandritra ny 3 volana de misy fanahy ndray nitarika anao hoe mandehany ianao mandeha mitokana de lasa nanomboka teo am'izay indray any lasa mpivavaka lasa mpitokana sy mpivavaka ary mpifady hanina matetika tany atendrimbohatra matetika mihitsy tena tendrimbohatra arabaky teny lasa mpivavaka tany aho zany lasa nandeha nitokana tany foana de mbola nandeha nilozako ndray ny vady aman-janako teo ozy andeha indray fatalohany nandehanako de nanafatra ny vady aman-janako mihitsy aho hoe zao andeha ialy eto fa ty fivavahany ty tena namotika ny fiainako ty de raha tena marina zay voasoratra to anatin'ity baiboly ty ary tena misy tokoa tamin'izany fotoana zany moa hoe misy tokoa zany Andriamanitra zany de tsy maintsy ty fivavahany ty any mamerina ny fiainako amin'ny loniny matanteraka n'le faniriko rehetrarehetra teo mpanan-karena anambola be eto ambonin'ny tany azo tiako rehetrarehetra eto ambonin'ny tany ary ny farako de azon'ny fiainana mandrakizay satria misy teny zany teny fikasana zany ato anaty baiboly de zao andeha zao raha tsy tafaverina eto tsony fa maty any aza miteny amin'ny zanako hoe resaka io resaka ivavahany io nafaty fa ahoanako misy an'izao de za ve fa nanao an'izao de ahoanany tsy tanteraka de aza miteny fa raha tafaverina eto kosa de tena hoe tena ho tanteraka amiko arabaky teny reo teny fikasana reo de lasa nandeha mbola niantsy vavolombelona mihitsy raha tamin'izany fotoana zany reo namako mpiara-vavaka tamiko tao amin'le fiangonana anisanay de nafarako hoe reo mba jerijereo reo vady aman-janako reo fa za andeha fa raha maty any de fa zay zany de lasa nandeha tany atendrimbohatra matany de mitokana tany nandritra ny fotoana maharitra heritaona sy 7 volana no nitokanako tany atendrimbohatra tany foana zany
ny vavahako nanaovako an'le fomba fivavaka ny patriarka sy ny paitary-paminany taloha io ny fadiko hanina tsy hoe tonga de heritaona sy fito volana tokory de hoe tonga de tany foana zany a fa misy fotoana zany hoe mba midina kely andro ray andro na midina kely andro roa andro zany de zay foana zany nataoko zay de tamin'ny alalan'izany am'izay no napahitana fahitana sy teny eo am'izay le fahitana sy teny hoe ny antony nahatonga ne reo teny fikasana voasoratra ao anatin'io baiboly io a sy ny mahatonga ihany koa eo de efa mitodika daholo am'izay zany any amin'ny olo mahantra rehetra mitovy amiko a zany hoe zay olona nahantra rehetra zany ny olo mahantra rehetra zany de efa mitodika makany azy zany zao hoe ny mahatonga ne ozy izy le fahitana sy teny ny hoe ny akamaroan'ny olombelo eto ambonin'ny tany mahantra sy ory fadiran'ny ovana tahaka zao fa olombitsy ihany no manan-karena manam-bola bea mahavita zay tiana atao eto ambonin'ny tany ary mahatonga ihany koa ny teny fikasana reo teny fikasana anaty baiboly ireo a tsy mety tena ho tanteraka arabaky teny ampivavaka satria tsika ne miara mahita miara eny io moa zany misy ny olona zay mahazay tanteraka any de tanteraka fa tsy tanteraka de afaka hoe mandinika zao lazaiko zao izy de ny mahatonga an'le teny fikasana tsy tanteraka arabaky teny ihany koa amin'ny akamaroan'ny mpivavaka sy amin'ny akamaroan'ny olombelo eto ambonin'ny tany a de zao misy fahalalana sy finono ary fahaizana tokony ho nampafantarina sy nampianarina ny sarababem-bahoaka fa tsy nampafantarina sy tsy nampianarina ary tena norarana sy noenjehany zay nanafina mihitsy a ireo zay nampafantatra sy nampianatra azy no tenenina hoe tsy azo ampafantarina sy tsy azo ampianarina ireo de nampafantarina sy nampianarina ny sarababem-bahoaka hatram'izay namana mpanao gazety sy anareo zay miaino any anatin'ny tokantrano any a dia apahapahamarinana apahapahamarinana nampina ny fampianarana avy am'izao tontolo zao sy ny avy amin'ny voatolotry ny razana fa ataoko hoe marina zany le izy eto a fa ataoko fotsiny hoe fahalalana sy finoana ary fahaizana le izy fa lazaiko eto hoe marina fa ny marina sasany nafenina misy profy hafanao teny hoe tena nafenina mihitsy le izy zany hoe namana mpanao gazety teny meko pirofo anao rehefa aveo fa pirofo anankiray fotsiny a eo amin'ny fiainantsika andavanandro fotsiny azy natonga le teny le fiteny hoe ny marina rehetra tsy filaza miara-meky tsika efa misy an'izay fiteny zay a fa ny olombelona ny akamaroan'ny olombelona eto ambony tany de mpanara-dreny rano fotsiny a de tsy mamantatra izy hoe ahoana reny mba fototra ny avian'izay teny zay fa nisy fototra ny voan'izay teny zay hoe ny marina rehetra tsy filaza ary zay mbola misy toyan'izay teny zay fa tsy hoe zay fotsiny ny marina rehetra tsy filaza fa mahafaty zay ny toyan'izay teny zay de natonga n'izay teny zay nipotra de zao hoe rehefa nanomboka nafenina le ataoko hoe marina fa mety rehefa ny fitiniko moa am'izao fotoana zao hoe fahalalana sy finoana ary fahaizana rehefa nanomboka nafenina am'izay zany lay marina tokony ho nampafantarina sy nampianarina ny sarababem-bahoaka de aveo a norarana sy noenjehana zay mbola nampafantatra sy nampianatra anazy ary tena novonono nanafina mihitsy de nanomboka hatreo am'izay zany a de tsy sanylaza ny marina rehetra tsony a zay nafantatra fa nanafina de nipotra am'izay le teny hoe ny marina rehetra tsy filaza fa mahafaty de pirofo ray aloha zay fa ny pirofo manaraka an'izany a de raha atao fotsiny hoe amy zavatra hafa zany le tsy amy zavatra hafa ny sariako ny sain'ny olona eto hoe anomezako an'izay le tenena hoe inona ny pirofo fa nafenina le marina de zao raha eo amin'ny resaka fiangonana fotsiny aloha zany satria zay aloha zany zao ny tena atao hoe tena akaiky be a akoatra le teneniko rehefa aveo raha eo amin'ny resaka fiangonana fotsiny aloha zay napisy an'ireny atao hoe ady ny fanaovan'ireo atao hoe reo le olona te hilaza sy ampafantatra ny marina zany a de noenjehan'ireo le olona le te hanafina le izy de notenenina izy hoe réformiste zany hoe misy reo atao hoe réformiste anisan'izany ohatra anankiray tena kaiky be tena faran'izay tena kaiky ohatra hoe reny ry Calvin ry Martin Luther sy ny afaka ohatran'izany zay afaka no fantatry ny olona rehefa mijery tantarany fiangonana izy misy marina ataoko hoe fahalalana sy finoana ary fahaizana nafenina
tsy nampafantarina sy tsy nampianarina ny sarababem-bahoaka ao amin'io resaka fivavahana io fa reo londohan'ny mpisorona ihany no mahafantatra sy miaina ary mampiasa n'izay fahalalana sy finoana fenina tamin'ny sarababem-bahoaka izay. Ary tamin'ny andro taloha aza moa dia tena hoe ny reo le atao hoe fiangonana zokony zany fa zay tsy hanonana ara-piangonana dia tena norarana mihitsy hoe tsy mahazo mamaky baiboly tsy mahazo mamaky baiboly ny sambatan'olona fa ny olona voatokana ihany no afaka mamaky baiboly. Dia nisy andreo atao réformiste reo nanohatra an'izay hoe aleo tsy afenina ny sarababem-bahoaka fa aleo tonga dia ny sarababem-bahoaka tonga dia afantatra ny mary fa noenjehany reo ary mary mihitsy aza ny novonoana tamin'izany fotoana izany. Zay aloha profana rehefa manjary mitatra be tsy ampy le fotoana rehefa avy eo fa profo anankiray fotsiny aloha zany zay mahakasika ny amin'ny hoe le fahalalana sy finoana ary fahaizana nafenina tamin'ny sarababem-bahoaka. Ankoatran'izay ihany koa anisany aty amin'ny resaka fiainana indray eo amin'ny fitondram-panjakana indray ny teneniko aminareo fa betsaka ny marina tena marina eo amin'ny firenena misy eo amin'ny firenena anankiray tsy ampafantarina sy atao fantatry ny sarababem-bahoaka fa hoe manakirotana saim-bahoaka dia misy ny atao hoe secret d'état samy milazan'izany daholo secret d'état voangana kely mihitsy zao misy colonel anankiray zay hoe ahoana ny fomba nivoahana atao ahoana dia ahoana ozy secret d'état zany ozy izy secret d'état zany misy marina zany afeniny azay mihitsy ny mahatonga an'leo amin'ny baiboly misy faminaniana voasoratra ao amin'ny baiboly ao John toko 9 manomboka amin'ny 9 hoe rehefa tonga ozy izy amin'ny fanahan'ny fahamarinana dia izy no ampafantatra anareo ny marina rehetra. Matoa zany eo misy ao amin'io baiboly io hoe laza le faminaniana hoe ampafantatra ny marina rehetra misy marina na fenina zany io. Dia toizako mankany aloha le tantara zany dia rehefa nahita an'ireo fahitana sy tenireo amin'izay ary azy zany nampafantatra an'izay hoe zay ny antony zay tsy malala ny marina rehetra ny sarababem-bahoaka fa nafenina tamin'ny sarababem-bahoaka ny marina sasany. Dia izay tsy fahalalan'ny sarababem-bahoaka ny marina rehetra izay no mahatonga ny sarababem-bahoaka tsy mahafantatra ihany koa sy tsy mahavita irery ny tena tokony atao samy amin'ny fotoany fa lasa mietehatra sy miakin-do foana izany hoe mila olona foana tsy ary amin'izao ny namana mpanao gazety fantatra tsara fa raha ohatra fotsiny zao hoe resaka fivavahana fotsiny zao ny akamaroan'ny olona tsy misy mahavita hoe tonga dia hoe ao an-tranony ihany izy na izy tena andery ihany dia tonga dia afaka hoe misy zavatra ilainy dia hivavaka izy misy fanirinana misy olana na misy aretina tiany ovaharina sy tiany osotranona na fanirina tiany ho azo tsy mahavita zay izy fa lasa izy mandeha makaizy midodododo izy mandeha makany amin'ny pasteur na makany amin'ny mon père na makany amin'ireny le lazaina manao hoe mijery tanana amin'izao fotoana izao be mihitsy ny manao pub amin'ny manjery amin'izao fotoana izao hoe malala ny hoavy za tsy miteny hoe tsy malaly reny fa malaly reny satria nahoana izy mahalala sy mino ary mahay mampiasa an'ilay fahalalana sy finoana ary fahaizana nafenina ary zay nalala tao arinan'izay na manampanao gazety synareo zay mpiainana an-trano any jerefaka ren'le olona miteny sy miteny hoe za mahay malala ny hoavy mahay manarom-bitana mahay manina koa izy teo mahay manasitrana mahay mamaolana amin'ny fomba magaga sy ny sisa nga reny mampafantatra sy mampianatra anao hoe zao natao ka avitako an'izany fa tongava fotsiny anao makaty amiko aty ozy izy dia zany manao azy fa anao mandovolo azonao vela izy na manam-panao gazety sy anareo zay miainana anatin'ny tokantrano any dia fidim-panentana mpitely Madagasikara amin'izay zany rehefa nafantatra an'izay hoe antony mahatonga ny akamaroan'ny olombelona eto ambonin'ny tany nahantra takazy sy mahatonga ihany koa n'ilay teny fikasana maro be zay tokony hampanankarena ampivao azy ny olana na sitra tsy miodina rehetra na tanteraka ny fikasana sy ny faniriana rehetra voasoratra ao anatin'ny baiboly tsy tanteraka raha baky teny amin'ny olona dia nanomboka nianatra amin'izay fidim-panentina mpitely Madagasikara eo le mamaly le fanontanianao na manam-panao gazety io zany io ihany ny ampianarinao eo aloha le mamaly le fanontanianao hoe taiza anao nianatra dia izany nampianatra anao
mianatra am'izay fidi-panentana mpitely Madagasikara ary tsy le tao anaty baiboly ihany no ny anarany fidi-panentana mpitely Madagasikara satria le tao anaty baiboly nampiariny fidi-panentana mpitely Madagasikara ara-baky teny fotsiny arak'izay fetra sy fatran'ny fahalalana sy ny finoana ary ny fahaizana nananany. Zany hoe azonao fa izy namana mpanao gazety nampiariko fotsiny ara-baky teny bitolo be arak'izay fantatro sy ninoko ary haiko zany le voasoratra tao anaty baiboly. De tsy tanteraka tamiko ara-baky teny le teny fikasana fa kely ananakindray aza no nanaraka. Azany iny zavatra misy am'izao fotoana zao ny akamarony mpivavaka tena ataoko hoe ny akamarony fa misy reo efa manan-karena avy any am'izay nalehany avany fa tsy hoe fivavahana nampanan-karena azy fa efa nanan-karena izy de lasa mpivavaka fa ny olona mahantra mivavaka mijanonao mahantra ihany fa vao miary izy miamantra fa ny mpitondra fivavahana rehetrarehetrarehetra kosa miara-mahitsika na manam-panao gazety fa mitombo arena. Ary zay nefa efa voasoratra anaty baiboly zay hoe ny anana de mbola anana ihany fa tsy manana zay kely ataonao nanana izy de hoe sorona aminy. De fidi-panentana mpitely Madagasikara zany rehefa nalala am'izay hoe zao ny antony de nafantatra ihany koa hoe zao nataovy atonga anao atanteraka le fanirinao am'izay manomboka hatreto atonga anao ho lasa ho afaka tanteraka amin'ny fatrana anakarena sy anam-bola be avidy zay tianao vidiana ahazo zay tianao azo ary ho tanteraka aminao ara-baky teny avokoa ireo teny fikasana anaty baiboly de mbola ho lasa mpandovan'ny fiainana mandrak'izay koa ianao de nanomboka nianatra am'izay tsy vita teto fotsiny io fianarana io rempiaino fa tsy maintsy nafangaro tamin'ny fahalalana ara-tsiansy. Fahalalana ara-tsiansy. Fahalalana ara-tsiansy zany hoe ny fikarohana ny voka-pikarohana sy ny expérience nataon'ireo siantifika be de be zay tena hoe mifameno tanteraka mihitsy am'izay voalazan'ny baiboly am'izao fotoana izao. Tena nomboka tena niditra lalina mihitsy zany fidi-panentana mpitely Madagasikara tany amin'ny fampiarahana ny baiboly sy ny voka-pikarohana sy expérience nataon'ireo siantifika. De am'izao fotoana izao zany fidi-panentana mpitely Madagasikara tsy miteny tsy miresaka tsy manao resabe fotsiny zany tsy mitory tsy misy profosy izy le pasteur anankiray zay fa tena hoe afaka tanteraka amin'ny fahatrana manan-karena manam-bola be ary ho any am-paradisa ary ho any am-paradisa tena ho any am-paradisa fa tsy araka le tenen'le olona anankiray ao anaty Facebook eo hoe tsy miaraka ny fanahy sy ny vola ozy izy de mbola misy ihany koa moa olona miteny ao anaty Facebook eo hoe ny manina ny olona ho ty vola ny olona ho zao sy zao ozy izy ambarako aminareo rempiaino tsy mametsina anareo amin'ny teny rehetrarehetra reny fa izay no fantatra sy inona ary ainareo tsy mitenina inona na inona koatran'izay fetra sy fatrany fahalalana sy ny finoana ary fahaizana nananareo nareo fa ny fahalalana sy ny finoana ary ny fahaizana anananareo zay nareo le miteniteny fatany ao anatin'ny commentaire ireo dia efa midepassen'ny fidi-panentana mpitely Madagasikara lavitra be zany hoe efa tsy mitovy tsony mihitsy zany ny fetra sy ny fatrany fahalalana sy ny finoana ary ny fahaizana zay anananareo sy ananan'ny fidi-panentana mpitely Madagasikara efa mihoatra lavitra zay fantatra sinona ary ainareo ny fantatra sinona ary ainy zany fidi-panentana mpitely Madagasikara zany am'izao fotoana izao de miverina am'izay namana mpanao gazety aty amin'ilay teneninao fa mitady latsaham-bolo amin'ny tentakao miverina am'izay aty amin'ilay teneninao tely hoe mazay ve zany le ampianarinao am'izao fotoana izao de sady amin'ilay vanim-potoana voatendry zany am'izao fotoana izao zany hoe zao le fotoana voatendry ndray taona 2024 satria mipotra lay famantarana tokony iverenan'ny fidi-panentana mpitely Madagasikara itenenana indray eto Antananarivo de miverina miteny fidi-panentana mpitely Madagasikara de izara zay le resahako teo izara sy ampianatra ireo vokatry ny fikarohana sy ny expérience nataoko am'izany vokatry ny fikarohana sy ny expérience nataoko nandritra ny taona maro izany dia misy an'ireo fahalalana
sy finoana ary fahaizana zay efa tokony ho nampafantarina sy nampianarina ny sarababim-bahoaka fa tsy nampafantarina sy tsy nampianarina ary tena norarana sy noenjehana sady novinonindreo nanafina mihitsy a izay nampafantatra sy nampianatra azy. Tena ifidy mpanentana mpitely Madagasikara azy amin'izao fotoana izao ry mpiaino any anatin'ny tokantrano dia mbola hoe misy amin'izay tiako ho ampafantarina sy ho ampianarina mbola tsy azo ampafantarina sy ampianarina amin'ny aino aman-jery tahaka izao na eto amin'ny réseaux sociaux na amin'ny na amin'ny gazety ihany koa fa lazaina fa hoe manakirotana sem-bahoaka fa dénigrement sy diffamation publique. Namana mpanao gazety efa madivadia ifarana ihamo fidim-panentana mpitily Madagasikara ny fandaharantsika fantaniana tokana moa zany a sisany angambany raha ny famelabelaran-kevitra tsy ny lavalava ihany a dia fantaniana tokana maranantsika azy a ny fiainana zao iarahantsika malala fa sarotra ny fiainana resaka ara-bola moa zany indrindra lanja vola malagasy tena tsy misy dika mihitsy ano fototra olana fototra ho an'ny malagasy rehetra dia inoky sy tena ihany koa ny olona rehetra izay nijery antsika tany an-trano tany fa liana be hoe mampianatra mampanam-bola ve ianao na zara sao tena mba ampianara manam-bola sao dia misy magia afaka atao anatin'le izy a nefa ny anao efa nanazava resaka baiboly teo a dia izay ny tiako antaninanao a ahoana no ahafahanao a manentana ny olona any an-trano any ahoana ny ahafahanao hoe manapirofo ampijery antsika any an-trano any na amiko ary hoe ahoana ny andrefiasana an'izany hoe tena mety le zavatra mety ny fampianarako a mety ny zavatra ataoko a mety le marina zareko satria samy manao marina koa io ny tena marina dia ahoana na naporofonao an'izay satria ny olona liana kitikitian'izay hoe mampanankarena ianao efa mitsangana ao vavolombelona ianao teo hoe nazo izy ilainao a dia mino sy manantena fa ny mpijery antsika ny an-trano ao koa te mba azo ilainy a te hanam-bola izay a zay olana fototra araka ny nambarako teo dia inona ny andrefiasanao an'izany refesina amin'ny alalany inona no afantaranao hoe tena mahomby ny fampianarana ataonao a tongava dia amiko nareo fa tena mety amin'ny fampianarako a baiboly moa zany ny fototra ny inganao tao anatin'izay fianaran'izay. Makasitraka anao namana mpanao gazety tena ataoko hoe mavesatra ary tena farany vao misy vediny tokoa ilay fanontaniana namana mpanao gazety a ny laininareo any anatin'ny tokantrano tokoa ny mahafantatra ny valin'izay fanontaniana izay hoe inona zay moa tena tonga dia andraisako azy hoe inona zany no pirofo hoentiko anamarinana fa marina ny fampianarana izay ataoko indrindra ao amin'ny école des arts pana satria efa misokatra ny école des arts pana io le efa andresahako tarifana hoe fidim-panentana mpitely Madagasikara dia olona mpitady famantarana raha izay ny fomba ilazana azy na dia misy tena aza voasoratra ao anaty baiboly ao hoe ianareo dia taranaka mpijangajanga mpitady famantarana sy ny sisa fidim-panentana mpitely Madagasikara dia mpitady famantarana ary fidim-panentana mpitely Madagasikara dia tsy mampianatra mihitsy tsy nampianatra hatramin'izay a raha tsy efa nahita pirofo tena ataoko hoe tena hoe tena tonga dia hoe pirofo tena azoko ny tsapaitanana mihitsy tamin'ny tenako aloha ary zany dia anisan'ny tena hoe nampiavaka tamin'ny mpampianatra rehetra satria ny akamaroan'ny mpampianatra reo mpitoriteny sy mpampianatra dia hoe raha vao nahita fahitana sy teny kely izy na hoe nandinidinika baiboly tany amin'izay nandineny azy tany izy a dia tonga dia laza izy miazakazaka mandeha mampianatra an'iny laza izy mandeha miazakazaka mandeha mitory an'iny lasa izy manangona olona izarany an'iny ilay fahalalana izay azon'iny fa fidim-panentana mpitely Madagasikara tsy takan'izany fa fidim-panentana mpitely Madagasikara rehefa nahita sy nafantatra ny afisian'ireo fahalalana sy finoana ary fahaizana fiainana tamin'ny sarababem-bahoaka tamin'ny alalan'ny fahitana sy teny aloha dia avy eo tamin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fandiniana lalina nataoko nandritra ny taona maro dia tsy avy an-trano dia nandeha niazakazaka nampafantatra sy nampianatra azy fa lasa aloha nandeha nianatra nandeha namadika n'ilay fahalalana fa tamin'ny azo tamin'ny fahitana sy teny ho tena vokatra azo tsapahitanana teo amin'ny fiainana iainana zay ele ripiaino any anatin'ny tokantrano sy namana-panao gazety ilay hoe namadika ny esprit subjectif ho objectif
satria fantatrareo tsara ry mpiaina anatin'ny tokantrano dika zany hoe esprit subjectif zany ho an'izay tsy malala de ampafantary-piaina hoe ny esprit subjectif de fahalalana ataoko hoe vata-pahalalana ara-tsaina moa zany ny fomba hoe azahoan'ny olona zay fa mbola fanazavana manaraka ny makasika zany hoe ara-tsaina zany ny esprit subjectif égale fahalalana vata-pahalalana fotsiny ihany de navadika ho esprit subjectif io navadika ho esprit objectif io zany hoe navadika ho lasa fahaizana sy fiainana azahoana vokatra eo amin'ny fiainana iainana de ireo fahalalana zany zay azon'ny fidi-panentana mpitely Madagasikara tamin'ny fahitana sy teny tany tendrombohitra tamin'ny fivavahana tamin'ny fanahy sy tamin'ny fikarohana sy ny fandiniana lalina natao teto ambonin'ny tany de tsy najanona ho vata-pahalalana fotsiny fa navadika ho lasa vokatra azo tsapahitanana mihitsy teo amin'ny fiainana miainana aloha de nanaovako expérience nandritra ny taona maro indray ireo fahalalana esprit subjectif azoko ireo de miteny mihitsy aho hoe tsy ampafantatra ary tsy ampianatra nyreo mihitsy reo vata-pahalalana ireo mihitsy raha tsy hitako mivaingana eo amin'ny fiainana iainako mihitsy aloha hoe tena marina amiko le izy de ohatra hoe rehefa nahita n'le fahitana sy teny arak'ilay hitako tamin'ny fivavahana tafanalo de nodiniako tao anaty baiboly nampitaiko zany le izy hoe voasoratra tao anaty baiboly ve le fahitana sy teny de rehefa hitako tao de nampiariko hoe nahita n'le fahitana sy teny aloha zany hoe zao no antony mahatonga ny olona mahantra ny akamaroan'ny olombelo eto ambony tany mahantra de zao ndray no ataovy manafaka tanteraka amin'ny fahatrana sy mampanankarena ary mampanambola be de tsy avetrany de nitosina mpianatra an'ireo fa nianarako aloha izy namana mpanao gazety nianarako aloha nianarako tany nandritra ny taona maro zay neny tsy napahita zay no mahatonga na hoe ray zavina de tonga de rehefa nahita an'izay de lasa aloha zany nianatra an'izay nanao pratika an'izay nanao expérience an'izay de rehefa hitako am'izay le izy teo amin'ny fiainana iainako fa afaka tanteraka tamin'ny fatrana lasa mpanankarena sy manambola be zay am'izay avo andeha ninona am'izay zay am'izay avo hoe izara sy ampianatra ireo vokatry ny fikarohana sy ny expérience nataoko de raha mitena zany am'izao fotoan'izao hoe mampanambola manafaka tanteraka amin'ny fatrana aloha voalohany indrindra de mampanankarena sy mampanambola be ilay fahalalana sy finoana ary fahaizana nafenina hitako nampiasaiko de aozaraiko am'izao fotoana zao de efa hitako zay zany hoe hitako amin'ny tenako zay de asehako aminareo de hitanareo de afaka mijery koa nareo rehetrarehetra zany nareo mpijery fa asehako zany ary hitako amin'ny tenako zany taka izay ihany koa ny hoe masitra tsy midiny aretina ilay fahalalana sy finoana ary fahaizana nafenina tamin'ny sarababem-bahoaka masitra tsy midiny aretina de nataoko tamin'ny tenako aloha zany namana mpanao gazety ary ianao anisany vavolombelona nandray ateto anao tamin'ny vanim-potoanan'ny coronavirus satria tsy misy mbola tsy misy mihitsy aloha hatram'izay misy ny lanitra sy ny tany hoe hitana hoe aretina tena farany nahery sy natanjaka mihoatra ny coronavirus iny satria iny tonga de dans le monde entier zany hoe tonga de zao tontolo izao tonga de fairano fa hatram'izay hoe misy aretina ry de misy aretina atao ao firenena ray tao fa ity tonga de hoe izy rehetra ary nidika le hoe corona de hoe mpanjaka mihitsy mpanjaka ny aretina zany de io coronavirus io ny olona rehetra natahotra an'io daholy ny olona rehetra tena miroiro tamin'io daholy ary tena hoe nanaraka tsakany sy andavany zay baiky nasaina natao hoe tsy maintsy mivoaka tsy afaka mivoaka ny trano confiné tsy mahazo makady tsy mahazo makaroa de hatramin'ny mpitondra fivavahana rehetra levimbelona tany am-piangonana sy tany an-tranony tany daholy akatony ny fiangonana de samy nanakatona ny fiangonana daholy fidi-panentana mpitely Madagasikara kosa nefa tao anatin'izany de niteny hoe zay ivavahako ny fahalalana sy ny finoana ary ny fahaizana ananako am'izao fotoana zao zay nafenina tamin'ny sarababem-bahoaka hatram'izay maresa ny coronavirus io ary tsy mila fanafody tsy mila ninonina tsy mila vaksiny zany de ahoana ny fomba nanapofoko am'izay milaza taminao ateto tamin'izay vanim-potoana zay fa nanao inonao izy mba averinao kely mihitsy namana mpanao gazety aloha tonga tena mamerina zay nanao fanahinina ka sao de teteny matsirela hoe tsy niteny zany taminao nanao fanahinina ho voany coronavirus
ny antony anaovako an'izany de tena hoe amataraky mihitsy hoe tsapana hitsapako satria zay natao hoe expérience zay natao hoe expérience ary nipikaroka tena hoe nipikaroka tena izy a nipikaroka tena tsy te-hamitaka ny tena tsy te-hamitaka an'izay rehetra mijery somihaino azy a de manao expérience amin'ny tenany foana izy aloha zay vao miteny an'izy de fidi-panentana mpiteny Madagasikara zany nanao expérience tamin'ny tenany mihitsy aloha de natao a nanao fanahinina voan'ny coronavirus rehefa voan'ny coronavirus amin'izay a 3 andro tao aorinan'izay a de nirahany fanahy hoe mandany ianao makany amin'ny hôpitaly de misy hôpitaly nalehako afaka manamarina an'izany a vavolombelony zany nandenaka ao amin'ny hôpitaly io a de niteste an'zareo tao de hoe voan'ny coronavirus ianao za efa nafantatra an'izany tao amin'ny hôpitaly io a nomena fanafody fa tsy nety hinana tsy nina-panafody a tsy nina-panafody fa mipetraka fotsiny tao a mba hoentina napory foana fa voan'ny coronavirus a nivoaka avy eo am'izay voavy nivoaka avy eo am'izay a de niseho tany amin'ny ainao manjery ainao manjery anankitelo nisehoako tamin'izany fotoan'izany nanambarako ny fanaovako fanahinina voan'ny coronavirus a sy ny nampahafantarako ny olona fa hoe tokony tsy anaraka le fanandevozana ataon'izao tontolo zao tsika satria misy fandrika sy fitaka ao anatin'io aretina io satria io tsy aretina voajanary araka filazana azy fa aretina namboarina ary le nanamboatra azy de te-hamitaka an'izao tontolo zao ka nizany tsy tokony ho latsaka ao anatin'ny velam-pandrika tsika de zao a aza manaraka ny fandaminana resan'izao tontolo zao amin'ny fitsaboana io aretina io ary tsy amin'ny aretina coronavirus ihany fa amin'ny aretina rehetra fa ndao iverina any amin'ilay fitsaboana ny aretina masitra tsy miodiny aretina profandroany zany zay atram'izay ka hatram'izao am'izay fidi-parentina mpiteny Madagasikara de zao hitanareo zao forma tsara tena hoe tena zay mahita sy mijery rehetra fidi-parentina mpiteny Madagasikara de miteny daholo na ianao aravena manam-panao gazety ahoana ny fijerinao mianiemotra ny taona le ny olona mandrosy miazy le niemotra raha mpitaina raha ianao amin'ny tonga de hoe tsara tsy miakatra ianao na manam-panao gazety a manahoana ny fahitanao raha ny efa elaina ny mba nalalanao efa ela ary nidikany zany raha hoe netahako zany raha netahako raha hoe netahako hatram'izay nizoina ka tsy nisy an'ilay fahaizana ny fahalalana ary finoana nafenina tamin'ny sarababem-bahoaka haiko mbola tokony ho toy zao avy na manam-panao gazety fa ny olona rehetra agnatin'ny tokantrano ny olona rehetra zay mijery sy misy a de miteny am'izao fotoan'izao hoe fidi-panentana mpiteny Madagasikara tanora lalandava zay ny filazan'ny olona am'izao fotoan'izao misy secret ao ry mpiaino a ny secret amin'io de hoe misy an'ireo fahalalana sy finoana ary fahaizana nafenina tamin'ny sarababem-bahoaka masitra tsy miodiny aretina mahasalama lalandava fitsaboana voajanahary mahatanora lalandava fitsaboana voajanahary ary ambarako aminareo ry mpiaino fa mbola eo amin'ilay fampiarana n'ilay fahalalana sy finoana ary fahaizana nafenina tamin'ny sarababem-bahoaka tsy mampandaly fahafatesany fidi-panentana mpiteny Madagasikara amin'izao fotoan'izao tena misy lalina be mihitsiny de efa fotoanantsika tapotra fetifety aloha na manam-panao gazety tsy ianareo ary anatin'ny tokantrano any fa afatra tiako ampitaina mialohan'ny faranany fotoanantsika ety mpamaranana de zao fotoana zao a araka le efa nataoko teo na tanako teo na manam-panao gazety de hoe ny olona rehetra ianareo mijery sy miaina am'izao fotoan'izao tao arinany zay atao hoe tolona zay natao teto amin'ity Madagasikara tanindrazana iombonatsika ity a de maro aminareo maro amin'ny vahoaka malagasy a no misy a olona misy zavatra misy zay hoe ametrahana ny fanantenana sy ny finoana ho mpanampy sy mpamonjy tsy ratsy zany fa za kosa miteny aminareo manomboka hatram'izao hoe aza manantena aza matoky na iza intsony akoatranao ho mpanampy sy mpamonjy anao raiso tanana ny fiainanao raiso tanana ny ankehitrinanao sy no avim-piainanao a de fantaro sy anaro ary ataovy zay avitana ny tena tokony atao samy amin'ny fotoany irery ataovy zay avitanao irery ny tena tokony atao samy amin'ny fotoany manafaka tanteraka amin'ny fatrana mampanakarena sy mampanambola be masitra tsy midiny aretina mampivao azy ny olana mahasalama sy mahatanora lalandava tahaka ny fidi-panentana mpiteny Madagasikara tahaky izao a
ary indrindraindrindra mampahazo ny fiainana mandrakizay fa raha mbola olombelona no fomandra na izy io na iza no ametranao ny fanantenana sy ny finoana amonjy anao sy anampy anao dia ho disy fanantenana ianao ho disy fanantenana tahaka an'izay lasa izay efa misokatra ny école des arts-panahy amin'izao fotoana izao ny école des arts-panahy dia toerana ampiasako sy zarako ary ampianarako ireo vokatry ny fikarohana sy ny expérience zay nataoko nandritra ny taona maro dia hoy aminareo hoe tongava mamatatra ny zavatra rehetra tantera oara-baky telo le teny voasoratra amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:19 iny manao hoe fataro ny zavatra rehetra dia azomy mafy zay tsara tongava manao mpianatra ao amin'izany école des arts-panahy zany manatanteraka ara-baky teny le teny voasoratra ao amin'ny Mateo toko 8:19 hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia ho hitanao fa tsy ho diso fanantenana sy tsy ho voafitaka intsony ianao fidimpanentana mpitely Madagasikara makasitraka anareo any anatin'ny tokantrano any miaino sy naharitra hatramin'ny farany makasitraka ihany koa ny namana mpanao gazety nanome an'izay anjarana fotoana kely mihoatra kely na roa na telo minitra zay misotra tompoko mankasitraka PDB ny fidimpanentana mpitily Madagasikara tsy piany vahiny tato anatin'ny fandarana manokana tamin'ity androany ity inona sy atenena fidimpanentana mpitily Madagasikara satria raha ilay tsy ambaratelo sy le zavatra rehetrarehetra ataonao raisina tsirairay tena manana fandarana manokana maro be mihitsika voavaly tsy rairay ireo rehetra ireo fa mbola inona sy atenena moa zany ianao fa mbola ho avy anazava misimisy kokoa makasika an'izay satria moa izy izay indray vao hita avany am'zeralehany avany dia mbola sasasiny ihany rendrehetra ireny fa mpasahivana kely anareo atsika rehetra tany an-tokantrano tany hoe misy le fidimpanentana mpitily Madagasikara teo aloha teo dia misy ny école des arts-panahy izay efa mijoro amin'izao fotoana izao makasitraka PDB anao tompoko dia manantenany mbola hitanao indray mankasitraka anao any an-trano koa nijery ny fandarana hatramin'ny farany misy ny famerenana azy rapitso alatsinainy amin'ny ray ora atoandro dia mbola nasanantsika rehetra ihany moa no mijery an'izany famerenana izany raha toka tsy nahita hatramin'ny voalohany ianao dia mametraka ny veloma samy tsara indray ary tompoklasy tompoko vavy